Tsy alalavitra amin'izay sehatra ny fahasalamana izay ihany sika mbola maro ny ezaka ataon'i Madagasikara manoloana ny ady atao amin'ny aretina poliomyélite no io antony indrindra no nahatonga ny gouvernement américain nanolotra lela vola ho an'i Madagasikara entina iadinana amin'izany aretina izany. Anolotra roa faingo-tapitrisa dolara amerikana ny ministeran'ny fahasalamana ny gouvernement américain amin'ny alalan'ny USAID anohanana ny ezaka ny toto-saina mikasika ny ady amin'ny fanafoanana ny aretina poliomyélite eto Madagasikara. Andriamatoa Robert Iamate masivo amerikana no nanambara zany nandritra ny lanonana izay toto-saina tetsy amin'ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka etsy Amboda entina nataterahana ny andian'ny fahatelo amin'ilay fandaharana asa FAV polio izay toto-sain'ny ministeran'ny fahasalamana izany fanampiana izany ka ny ankizy malagasy latsaky ny 5 taona miisa 4.3 tapitrisa no tokony azo tombontsoa amin'izany. Ny tanjona moa zany dia tena hoe tsy siny polio ntsony eto Madagasikara araky ny eninareo teo zany tamin'ny farany teo tamin'ny faraparan'ny volana oktobra dia misy kahana polio vokatry le vaksiny izay natao tamin'ny vavy iny zany tany Analalava ary tamin'ny volana février teo koa dia mbola nisy tany faritry misy varika dia ny tanjony mba tsy hisy tsony mihitsy io polio io ilefam-pozatra io ary zany ny antony nanomezan'ny gouvernement américain vola 2.2 tapitrisa dolara zany mba anaovana zany campagne de vaccination etsika fanaovana vaksiny izany ary dia sorana manokana eto zareo satria ny gouvernement américain fanjakana américain zany dia manampy akaiky. Efa namatsy vola mitetina 10 dolara amerikana ahafahana manara-maso ny fivoaran'ny polio eto Madagasikara ny fitondram-panjakana amerikana. Nilaza ny maso fivoa amerikana andriamatoa Robert Iamate fa somary niakatra kely ny polio virus ny taona 7.7 teto Madagasikara vokatry ny vaksiny tsy nahita fahombiazana. Ahina mety ho tratran'ny polio araka izany ireo zaza mbola tsy vita vaksiny ka entina indrindra anamafisana ny ezaka ataon'ny ministeran'ny fahasalamana mikasika ny ady amin'ny poliomyélite ity vola ity.